Mpifaliana trany no iaravanantsika rehetra eto amin'ity fandarana MCTV ity amin'izao fotoana izao, manonona ny fahasoavan'Andriamanitra, manonona ny fitahin'Andriamanitra, manonona ny fahatsaran'Andriamanitra ho antsika tsiraray avy. Fampaherezana fohy ao amin'ny Genesis 2:7 fa vovotany namoronan Jehovahandriamanitra olona. Anao antsika dia iresaka manokana mikasika ny amin'ny hoe lanjanao ianao dia manan-danja eo anatrehan'Andriamanitra. Ary ny olona anankiray rehefa mahafantatra ny lanjany, ny olona anankiray mahafantatra ny lanjany sy ny maizy azy no afaka handeha lavitra amin'ny fanomponan'Andriamanitra amin'izao hazakazaka eto amin'ity zao tontolo izao ity. Ny Genesis 2:7 hoe vovotany namorona ny Jehovahandriamanitra ny olona, mipetraka ny fanontaniana hoe fa naninona ny vovotany, naninona tsy hoe voninkazo mahafinaritra fa vovotany. Raha misy zavatra anisany tena tsy ilain'ny olona, raha misy zavatra tena hoe tsy tian'ny olona angamba dia vovoka, fa izay no nalain'Andriamanitra namorona ny olombelona. Ny teboka voalohany dia izao hoe matotsika tsiraray avy, matoa zasy ianao no fon'Andriamanitra dia manana ny lanjanao ianao anatrehan'Andriamanitra. Tsy nijanona mivovoka ianao, tsy mipetraka mivovoka ianao, fa manana ny maizy anao ianao, manana ny lanjanao eo anatrehan'Andriamanitra ianao. Teboka faharoa, raha misy zavatra ihany koa tsy ilain'ny olona dia mivovoka dia mendrika loto fa ry havana malala na inona endrika loto eo amintsika tsiraray avy, tsy fahataterahanao, tsy fahamendry anao, dia ain'Andriamanitra mamadika n'izany vovoka izany. Noho izany za dia teny amintsika tsiraray avy amin'izao fotoana izao hoe ianao dia manana ny lanjanao eo anatrehan'Andriamanitra, manana ny maizy anao eo anatrehan'Andriamanitra. Aza mampitany tenanao any amin'ny hafa fa ianao dia spesialy eo anatrehan'Andriamanitra, tsy misy tahakanao, tsy misy ohatranao, ninona tsy fahamendrehanao, ninona fanemenao. Ain'Andriamanitra mamadika an'izany ho lasa fanaka entina manome voninahitra n'Andriamanitra ianao. Izy ny ten'Andriamanitra hoe tsy amin'ny volamena na volafotsy no nividiananareo tamin'ny fitondran tena dala fanrasoan'i Kristy izay raha ny zanak'ondry tsy misy kilema ry havana malala. Tena manotra noho ny volamena izay katsahan'ny olona, manotra noho ny volafotsy izay katsahan'ny olona eto amin'ity zao tontolo izao ity. Ianao izay mijery aho izao fotoana izao, manana ny lanjanao ianao, manana ny maizy anao ianao, ary tena averiko ihany tsy misy ninona azontsika hovaina amin'ny lasanao fa afaka manova zany lasanao zany. Andriamanitra androany mampanantenanao hoe anana ho avy tsara ianao satria ianao manana ny lanja, manana ny maizy azy, manana ny tena fitiavana manokana anao. Andriamanitra natao Andriamanitra ny teny hoe satria manala eo masoko ianao, eny be voninahitra ianao sady tiako, manana ny lanjanao ianao, tena tian'Andriamanitra ianao. Vavakintsika amin'izao fotoana izao atsapahanao izay lanjanao izay aveliko hoe aza mampitany tenanao amin'ny hafa fa spesialy ianao anatrehan'Andriamanitra, ary dia mitsotrananao lasa lavitra ianao, ahomby ianao satria tena sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra ianao. Tsy misy mitovy aminao, tsy misy tahaka anao fa tena sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra ianao, ary tena manana ny maizy azy eo anatrehan'Andriamanitra ianao. Vavaka antsika raha io mankasitraka anao amin'ny anaran'i Jesosy, misaotra betsaka ny amin'ny fotoana androany indray miarahana ny fampahery, mitsotra ny tsiraray avy, manonona ny fahasoavanao, manonona ny fahatsaranao, satria izay rehetra manaraka izao fandarana izao dia hoteneninao amin'ity maraina ity hoe manana ny lanjany, manana ny maizy azy, dia tononona ny fahatsaran'ny lanitra rehetra, fahatsaran'ny lanitra rehetra, ny fahasoavana rehetra avy any an-danitra irosaka eo amin'ny tokantrano izay mampiatrano ity fandarana MCTV ity. Ary ny olona tsiraray avy tononoko ho amin'ny fandresena sy voninahitra ny fiainany amin'ny anaranao Jesosy nanaovana izany vavaka izany. Amen.